Matetika fa ahery daholo atsika amin'izao fotoana izao. Dia miarahaba antsika rehetra ihany koa izay manaraka mivantana any amin'ny toerana maro isan-karazany ihany. Dia ny zavatra izay ataontsika eto moa zany a, ny toriteny izay hoenontsika eto a, ireny fotoana rehetrarehetrany a, dia afaka henontsika raha-pitso hariva ohatr'izao a, mamory ny Aki radio a, averina ihany izay mbola tsy mahay a, www andramboka izao.com dia afaka mihaino ianao ny atao hoe Aki radio a, andramboka izao a. Onjaka hoe web radio izy io eresina maneran-tany. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia ataontsika hivavaka ho an'ny ten'Andriamanitra. Mangatany mihitsy ianao androany hoe Jesosy a, tsy fotoana andalo fotsiny, tsy fotoana fatoriko eto androany fa fotoana tena fianompy ny teninao. Tena mihitsy androany hoe Jesosy androany tena hifafy ao anatin'ny foko, dia le tany hamafazana an'le voa fafy dia hifafy ao amin'ny ten'Andriamanitra androany. Jesosy misaotra anao zay amin'ity androany ity. Misaotra anao zay raha afaka mijoro eto indray izao mpanomponao izao. Mpanompo tsy mahasoa, tsy manam-pahalalana Jesosy ary votsavavy fa matoko kosa androany. Fa ianao indray naniraka eto amin'ity androany ity. Raha mafy Jesosy izao mpanomponao izao dia voa avy aminao zany. Ary ianao hanondraka an'izany mba hamoa be dia be, ary ny devotry sy Satana dia afatotra amin'ny ranonao, tsy afaka hitsaingoka na dia fehezan-teny ray amin'izany afafy izany ary androany. Na dia litera ray ary tsy azo miteny hitsaingoana androany. Fa ninona teny afafy androany dia anirany ampon'ny olona tsirairay avy hitondra fahasoavana, hitondra vokatra ho voninahitry ny anaranao. Mitenena Tompo fa voninahitranao zay a. Halleluia. Ten'Andriamanitra izay jerentsika androany a, hijerentsika momba an'le zavatra izay nitenena Mampionà tany amin'ny fanomboana teo, dia momba ny atao hoe manao ahoana tsika rehefa manompo an'Andriamanitra. Tsika eto moa mahafinaritra androany dia tsika rehetrarehetra efa saika mpanompon'Andriamanitra daholo ny tonga eto androany. Ny ten'Andriamanitra tsy voatery hoe ho voakasika izany manokana ianao, nefa misaotra an'Andriamanitra koa raha voakasika ianao androany, satria ho an'izy ary moa ny ten'Andriamanitra fa tsy ho antsika eto. Dia matoky tsika fa mikasika antsika tsirairay avy Andriamanitra anatin'izany ten'Andriamanitra izany. Any amin'ny Salamo faharoa amby roapolo toko fadimy misy teny manao hoe ianao no nitaraina ka afaka izy, ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Na tsy jerenareo izay teny izay satria tsy izay ny teny andraisantsika fampahizana androany. Mbola misy koa any amin'ny Salamo dimy amby roapolo andiny faharoa manao hoe Andriamanitro ianao no tokiko, aoka tsy ho menatra ary aoka tsy faliany ny fahavaloko. Anisan'ny mampatahotra ny olona manompo an'Andriamanitra dia matahotra ho menatra ny olona. Ny tokoa lasana baba-malala manompo an'Andriamanitra atahoran'ny olona hoe mety hamenatra. Satria amin'ny fotoana ianao miditra amin'izany hoe manompo an'Andriamanitra izany a, dia manomboka manaiky izay tian'Andriamanitra ianao, manomboka manaiky izay lalàn'Andriamanitra ianao. Dia indraindray a, jerentsika ny fihetonom-boan'ny olona mivavaka. Matetika tsy misy olona tonga mivavaka izany raha mbola ao anatin'ny herin'ny olona. Fa matetika ny olona tonga tafiditra anatin'izany fivavahana izany dia olona misy olana izay ohatry nisy zavatra tsy ampy teo amin'ny fiainatra, ohatry nisy zavatra banga teo amin'ny fiainatra. Dia indraindray hitan'ny olona mihitsy hoe misy banga izany fiainanao izany rahalahy. Dia mbola miezaka ihany aloha tsika ny mandeha araka an'ilay anafina fiainana ny zavatra izay mitranga amin'ny fiainantsika. Nefa raha ny olona nefa dia izao lalana roa ihany, na ny olona mahamoy fo, na ny olona fanena amin'ny Jesosy dia mankao amin'ny Jesosy. Tsaloko mihitsy taloha rehefa mandeha hivavaka izany a, dia mahafinaritra be tsy manana ny hitanareo ilay firana kely, ilay boky kely, ilay firana kely ilay filazantsara kely ohatry ny baiboly, ohatry ny firana ireny. Dia rehefa andeha hivavaka taloha dia satry ireny ny zavatra hoentina, tsy mitondra an'itony baiboly itony, fa satry ireny a no zavatra hoentina dia avempena anaty paosy any. Dia raha sendra mifanena amin'ny olona, ao izy nareo izany, andeha monjy fety, raha metimety ny akanjonao. Fa menatra mihitsy tenen'ny olona izany hoe andeha hivavaka. Rehefa atao anatin'izany hoe fiainan'izao tontolo izao izany a, izany hoe andeha hivavaka izany tena henatra, izany hoe tena ohatry hoe olona sarim-bavy daholo mandeha hivavaka. Be dia be ny olona na vehivavy koa azy, rehefa andeha hivavaka dia mitondra harona, dia atao any anaty harona fiantsenana any ny baiboly. Dia amin'izay rehefa hitan'ny olona mandeha ianao a, dia ohatry ny andeha hiantsena. Fa rehefa ny akaiky ny fiangonana iny amin'izay dia avoaka amin'izay ny baiboly, satria efa entony amin'izay ny olona tokony hafantatra anao. Fa izao misy ten'Andriamanitra izay hojerentsika androany ao amin'ny Marka, ao amin'ny bokin'ny Marka toko fahavalo. Boky Marka toko fahavalo andiny
valo amin'ny telopolo misy teny Jesosy momba an'izay zavatra izay. Marika toko fahavalo andininy fa valo amin'ny telopolo. Ao aloha izay ten'Andriamanitra, marika toko fahavalo andininy fa valo amin'ny telopolo. Zao teny Jesosy. Ao marika toko fahavalo andininy fa valo amin'ny telopolo. Fa na iza izy homenatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manoto ity, dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny masina. Halleloia. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe misy teny koa amin'ny Baiboly ao mbola teny ohatra an'io ihany zavatra tenen'i Jesosy, fa zao ny zavatra teneniny hoe raha menatra no ny amiko nareo dia mba homenatra nareo koa anatrehan'ny ray. Hitanao, tsika reto isan'andro raha mbola tsy fantatrao zany, daoko fantatrao fa isan'andro ianao ma dia matory. Jesosy mifona ho anao anatrehan'Andriamanitra. Jesosy mangataka ho anao ny amin'ny ampitsonao ireo anatrehan'Andriamanitra. Tsika zany zao rehefa andeha atory rehefa avy eo rapitso, daoko fantatrao natory ianao tamin'ny alina, fa Jesosy tsy natory fa niona tamin'iray izy, dia nanonona ny anarantsika tsirairay avy ireo. Dia intsika androany ena tamin'ny fanondrapon'Andriamanitra kely no mahavelona antsika androany. Sao dia avy hoe salama be ianao maty, dia tsy maintsy velona ianao androany. Fa tsy marary daoly reny maty androany reny. Tsy marary daoly reny velona reny tsy hita androany reny. Fa misy olona tena matanjaka be any fa nianjera tamin'ny moto dia maty. Misy olona nanana programa tsy nanana programa maty-paika any amin'ny androany fa tsy velona. Fa jereka antsika misy amintsika reto mety mitsopozipozy mihitsy fa velona. Dia vao mafana nefa ny teneniko anao androany raha velona ianao androany. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe mbola misy antenaina ho an'izay rehetra velona. Halleloia. Any zany raha misy olona ny zara fa velona androany, dia raha mbola velona zany dia misy antenaina. Misy telefonina manety izy dia misy olona misy miantso maitra. Zafady. Halleloia. Dia zao nefa ny tenen'Andriamanitra androany hoe raha menatra no ny amiko nareo dia mba menatra nareo koa anatrehan'ny ray. Androany zany tsika raha lasana bavy-malaza andray hafatra tsika androany. Tsy tokony homenatra tsika. Tsy tokony homenatra tsika mandeha mivavaka zao. Tsy tokony homenatra tsika mijoro fa mpivavaka. Tsy tokony homenatra tsika mandeha manompo an'Andriamanitra. Mino fa ny rahalahy rehetrarehetra sy ny anabavy rehetra no teny tamin'ny olona mihitsy andeha hoe nareo andeha hanao alim-bava. Mino fa tsy any zao misy olona ohatr'izany mihitsy andeha hamonjy alim-bavaka izy. Dia miteny amin'ny namana izy mody hoe andeha Halloween. Fa avy rehefa akaikikaiky ny trano ny anabavy miora dia avoaka amin'izay ny Baiboly. Dia eo amin'izay izy vao andeha hivavaka. Halleloia. Fa zao ny ten'Andriamanitra eto zao raha menatra anà nareo dia mba homenatra nareo zao. Hijery karazan'olona tsika androany. Mba tiako hitanao androany na lasana bavy-malaza hoe ahoana ny tsy tokony hamenatra tsika raha manompo an'Andriamanitra. Hijery tantaran'olona anankiroa tsika na telo na efatra arakaraky ny fotoana. Olona tena tsy menatra n'izany Jesosy zany. Tsy menatra ny zavatra hijoroany, tsy menatra ny fivavahany, ary tsy menatra ny izalizana manoloana. Tsika hijery ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly. Amin'ny asa apôstôly toko fahaenina. Hijery tantarana lehilahy anankiray tsika izay tena namiratra tamin'izany fijoroana amin'ny fivavahana. Asan'ny apôstôly toko fahaenina, asan'ny apôstôly toko fahaenina, asan'ny apôstôly toko fahaenina ka hitanareo ve? Asan'ny apôstôly toko fahaenina. Ao amin'ny ny soramandry dia manao ohatr'izao, vakoto izao amin'ny Jesosy ny fidianana ny fitolahy sy ny nandrosoa ny fiangonana. Eto zany dia hanitatra ny asan'Andriamanitra ny mpianatra. Dia rehefa nitatra ny asan'Andriamanitra ny mpianatra dia mila mifidy olona vaovao fanampiny. Dia tamin'ireo olona fitolahy ireo misy lehilahy anankiray. Zao ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy fahatelo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina. Koa amin'izany rahalahy mizaha fitolahy eo ianareo izay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany rahalahy zany. Hitady fitolahy zany izy eto. Tsy hoe fitolahy malaza maditra, tsy hoe fitolahy tena malaza amina inon'inona eo an-tanàna, fa lehilahy malaza, tsara laza sady feno fanahy sady feno fahendrena. Any amin'ny andininy fahadimy dia nisy lehilahy anankiray anisan'ny nofidiana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny dia nifidy an'i Stefanina izy. Lehilahy feno finoana sy fanamasina. Ary Philippe sy Procoro sy Nikamora sy Timona sy Parmena sy Nicoleo proselita avy Antiokia. Tsy hijery momba an'ireo olona sasany rehetrarehetra tsika fa hijery momba ny lehilahy atao hoe Stefanina tsika androany.
zao ny tantara Stefana andiny favalo ny amin'ny Stefana dia feno fahasoavana sery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe tamin'ny vahoaka. Stefana zany efa niasa raha lasana vavamalala dia tena nampiasaina Andriamanitra, tena nampiasaina Andriamanitra be mihitsy izy, nanao fahagagana ohatra andry Petera, nanasitrana olona tahaka andry Jaona, tena olona nampiasain'ny tompo izany Stefana zany. Fa zao tena anisan'ny nampiavaka ny Stefana raha lasana vavamalala. Stefana arakaraky ny toriny mitory tena eny amin'ny ankalamanjana izy zany, dia zao toerany olona ankalamanjana koa izy mampianatra, izy mitory, dia ny olona koa mijoro. Tonga avy any ozy izy dia nitsangana ny adevitra tamin'ny Stefana ny olona. Andiny fafolo, fa zao ny zavatra mahafinaritra, tsy natohatra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenan'ireo. Feno fahalalana, mahay tenin'Andriamanitra, feno ositra zany Stefana zany. Andiny fahatelo ambin'ny folo, tsy tatin'ny olona zany izay zavatra izay. Tamin'izany moa tena nalaza ny fanenjehana an'i Jesosy. Nalaza ny fanenjehana an'i Jesosy. Dia namoronan'ny olona, nananganan'ny olona fiampangana izy. Dia ny olona miampangana azy, dia ny farany amin'ny fahatimy ambin'ny folo nentina teo amin'ny Synédriona izy. Synédriona zany dia fitsarana tapony. Nentina nampangana teo amin'ny fitsarana tapony. Zao zavatra mahafinaritra raha lasina vavamalala. Stefana zany nijoro. Stefana tsy hoe sakanana dia lasa niafinafina. Stefana tsy hoe tsy navela mitory dia tena menamenatra ny olona. Fa arakaraky ny nanaovana an'izany vao hoe nijoro. Hitanao ohatra hoe izy rery zany mitory teny eo. Efa hitanay zany taloha efa mitory teny zany tamin'ny taona raiky amby roarivo tany angamba na folo sy roarivo tany na sivy sy roarivo. Mandeha mitory zay ny Analakely. Mandeha mitory teny ohatran'izao mitory zao zay ny amin'ny 13 hoe eny amin'ny Indra eny amin'ny Fisarimary. Fa tena tsy mora zany fa tondrahan'olona toka ianao ndraindray toran'olona sigara. Fa Stefana mbola mihoatra amin'izany, fa Stefana tena sady nitoerin'ny olona no nentin'ny olona teo anatrehan'ny mety tsara. Fa zao zavatra mahafinaritra raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia zao raha nandinika Stefana ny olona izy dia nahita amin'ny tarehany tahaka ny tarehan'anjely. Hitanao? Ianao amin'ny fotoana ianao tsy menatra ny filazantsara, amin'ny fotoana ianao tsy menatra ny Jesosy zany, mahafantatra inona nahatonga ny tarehany tahaka ny tarehan'anjely satria tsotra fotsiny ny rahan'Andriamanitra ny fanahy masina. Omba Stefana. Ny rahan'Andriamanitra ny fanahy masina anarona Stefana dia ny fahitan'ny olona azy, ny zavatra teneniny tsy mety amin'ny olona, ny zavatra teneniny tian'ny olona toerana, fa tsy nanakana ny olona zany tsy ahita endrika anjely teny aminy. Satria nahoana? Satria Jesosy tsy menatra ny Jesosy. Dia Jesosy koa tsy menatra sy tsy nisalasala. Nangataka an'izany tamin'Andriamanitra. Alleloia. Alleloia. Lasa nandeha ny fotoana. Zavatra tena nampiavaka an'ity Stefana ity dia zao. Izy ity mpianatra Jesosy niasa fotoana fohy indrindra. Niasa fotoana fohy indrindra. Fa tamina hafanampo. Fa izy koa ny martyra voalohany. Martyra voalohany. Satria zao zavatra nitranga. Rehefa mitory teo zany izy mitory. Mba sahantsika ve raha lasana vavamalala zany hoe mitory ianao rery no mitory voan'olona be deaibe. Fa vao hoe ireo olona ireo indray tsitsinao mihitsy amin'ny mitory teny. Tsitsitsitsiny mihitsy raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny 1:20. Ry olona mafiatrika sady tsy voafora ozy izy tsy mahafisofina sy fo. Zany ny atao olona tsy menatra filazantsara. Ny olona atao tsy menatra filazantsara dia ilay izay tian'Andriamanitra ho tenenina izay asian'Andriamanitra teneniny dia teneniny teo anatrehan'ny olona. Fa tsy novainga. Ary tsy nanakana amin'ny olona zany, tesitra ny olona, voalaza ny tenin'Andriamanitra fa noho ny nandrehan'izany izy ny 5:20 dia lotika ny fony sady nitivazana taminy izy. Izy zany mitory tenin'Andriamanitra fa ny olona tsy faly. Nitivazana ny olona. Ary nanao izay tonga dia tia hamono azy mihitsy. Fa zao ny zavatra mahafinaritra. Ny olona miomakomana ny hamono an'i Stefana. Fa voafantatrao ny zavatra antraka amin'ny 5:20. Fa Stefana feno ny fanahy masina izy dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavan'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika raha lasana vavamalala tsy menatra. Amin'ny fotoantsika tsy misalasala. Tsy enge rehefa mitory teny vao tora-bato e. Aoko fantatrao zany fa tsika rehefa mitory teny ao am-piangonana aloha tsika mety tsy voatory teny, tsy voatora-bato satria manino ao. Fa ny tena hitantsika zany rehefa ilay tsika mitory rehefa tsy ao am-piangonana. Le mitory filazantsara no tsy ao am-piangonana. Dia tafidio fa voatora-bato ianao.
mety tsy vatoko lonjy fa vato amin'ny alalany vavy na fijery ny olona ary nefa torabato ny olona manondro olotranao ny olona nivondrivona amin'ny zavatra teneninao dia torabato anao ny olona fa zao raha lasana bavy malala Stéphane teto a dia zao nitorahan'olona vato atsika nefa rany Stéphane dia maty nefa rany Stéphane dia voatorabato anaty fa zao ny zavatra nafinaritra ny fijoroany ny olona anankiray ny olona anankiray izay tsy menatra ny amin'ny filazantsara raha lasana bavy malala dia misy voka ny ngeza be entin'Andriamanitra ao amin'izany hitanao vokatra izany zavatra izany ao any andiny fa 5 dia zao andiny fa 7 dia nandroaka ivelany tanàna ny olona ka nitorabato azy ary rehefa volombelona dia nametraka ny fitafity teo aorian'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly atao iza hony atao hoe Saoly iza moa zany Saoly zany Saoly zany raha lasana bavy malala dia le mpanenjika kristiana fa zao zavatra mahafinaritra retoka mpahaizanao androany hoe ianao mitory na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na aiza misy anao dia mitory tenin'Andriamanitra fa tsy fantatrao ny vokatry za taloha misy fotoana taloha ny zavatra nitranga dia zao ny olona ozy izy a nitorabato Stéphane ary nisy zatovo anankiray mipetraka teo a atao hoe Saoly ary ny olona torabato Stéphane zay niantso hoe ery Jesosy tompo raiso ny fanahiko tamin'ny feo mahery ary niteny tamin'ny feo mahery izy hoe tompo aza atao heriny ane izao zao ny zavatra nitranga raha zany tenin'Andriamanitra fa izy Saoly mba nankasitraka ny famonina azy tamin'ny fotoana zany Stéphane raha lasana bavy malala mitory teny tamin'ny fotoana zany Stéphane nitorahan'olona vato dia teo amin'ny toerana izay nitoriany teny io nitorabato azy daholo ny olona fa nisy lehilahy anankiray teo nipetraka nisy lehilahy anankiray teo nipetraka nahitany nitorahan'vato ary nankasitraka nitorahan'vato anazy fa io lehilahy io atao hoe Saoly io a dia fantatritsika tsara fa any ariana any a naninona izy io fo zany hoe zao zany ny tiako hatongavana aminao voalohany ianao za menatra ny filazantsara torio foana amin'ny fotoana torio foana ary fitoriteny tsy voatery ianao miogaoga miteny mamokatra baiboly fa ny tena marina tsika mpivavaka reto dia zao tsy mitory teny tsika fa milohan'ny hitoritsika teny dia mitory teny alohantsika ny olona zany mahitanao maheno ny zavatra teneninao mahita ny fijoronao mahita ny fiainanao dia tokony efa voatory teny ho azy ny olona sananao ve no mijoro eny amin'ny toerana rehetra zay lazahako taty rehefa zahako fa niasako daholo ny olona rehetrarehetra niasa tamina gasy niasa tamina jiosy tsy mino Jesosy niasa tamina tavaratra fa zao raha lasana bavy malala na inona asany tao na inona toerana misy ahy dia zao na jolaham-boto salamin'inona ny mpiara-miasa amiko ny zavatra fantatro dia tsotra zany za mpivavaka io zany miasa zany tena teneko anao toerana ray fiasana feno jolaham-boto daholo ary fifampiarabanina amin'izany dia efa teny ratsy ozy izy le namako anankiray izay hoe za raha larado ozy izy a mahafinaritra mpiana mihitsy mivavaka za ozy izy rehefa atao am-piangonana dia alaise be mihitsy mivavaka dia fantatreo mpivavaka fa za ozy izy zahatra tena tsy mety resiko za ozy izy raha vao any am-piasana dia menatra be aretan'ilay mpivavaka dia za ozy izy rehefa any am-piasana zay ny zavatra tsy mety resiko indrindra menatra raha vao antsony ilay mpivavaka dia rehefa raikina réception sy ny sisa zany dia misotro isikiny olona dia tsy maintsy misotro izy satria nahoana satria raha vao tsy misotro dia ozy ny olona mpivavaka ozy ny olona sarim-bavy ozy ny olona olona malemy fa za tena teneniko anao fa tsy inona tontolo iainako misy anazy dia zao tsotra fotsiny za mivavaka hitanao zany hoe olona ray fiasana ianao rery sisany tsy miteny ratsy fa tsy maninona zany ka lasana bavy malala satria fantatro fa raha menatra no ny amin'ny Jesosy dia menatra koa Jesosy angataka amiko fa zao tsotra fotsiny amin'ny fotoana ianao mijoro ny amin'ny mahainao anao Stéphane teto izy rery sisa no mivavaka izy rery no nitoran'olona vato teto zany hoe ny olona rehetra contre azy raha ny tena marina zany a ohatry ny verimaina ny asa nataony teto sady zany kizy le maty ohatry ny tsy nisy olona rehetra na diray aza mbaniaro zay tany nalakely nisy olona nandeha tamin'ny vozona akanjoko a atena gasy hitoriana teny zany a fa nisy olona teo nitsangana aza atao an'izany kosa izy e mba misy olona Stéphane teto tsy nisy niaro fa samy mitorabato fa zao ny zavatra mahafinaritra misy lehilahy anankiray ty atao hoe Saoly mipetraka teo afantarao zavatra nitrangany amin'ny Romanina any rajerisika any amin'ny Romanina any Romanina toko fa voalohany 5:20
Romanina toko voalohany dia fahinana ambin'ny folo. Le lehilahy le mipetraka tary io zany a Stefana nitoroteny dia le lehilahy io ny nitoroteny. Stefana voatorabato io lehilahy io koa mba nitoraba mba nanakasitraka nitorabato azy fa zao ny tenin'io lehilahy io. Nisy lehilahy anankiray ny teny nanao hoe satria tary nisy olona tsy menatra nitory filazantsara. Dia eny tamin'izany fotoana izany fa tsy nahataitra azy ny tena marina azy mbola nanenjika mpivavaka aloha io lehilahy io Saoly io. Fa zao ny teny any amin'ny Romanina izay zavatra ohatran'ny tsy ampoizina. Raha tsy mamaky ny teny tao amin'ny voamboly tao zany anao dia nietrehitra sao dia tsy Saoly ary ty. Satria izao zavatra nitranga ozy izy Saoly. Fa amin'izany fotoana izany ny anarana efa tsy Saoly fa izy Paoly. Romanina toko voalohany dia ny fahinana ambin'ny folo fa tsy menatra ny filazantsara. Alleloia. Ino ny zavatra nytenen'io? Teneniny Stefana ke io e. Zavatra navoaka Stefana tamin'izany fotoana zany hoe za tsy menatra ory taranaka tsy voapory ory mpanota sy ny sisa tsy menatra izy niteny olona tamin'izany. Satria nijoromo Jesosy. Ozy amin'izay Paoly izay mipetraka teo tamin'izany fotoana zany. Fa tsy menatra ny filazantsara fa ny herin'Andriamanitra no famonjena izay rehetra mino azy. Amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa. Toy foana ny tenin'Andriamanitra. Mijoro foana ianao. Mijoro foana ianao. Fa androany misy olona be dia be mety tsy resy lahatra. Fa any amin'ny alina mangina any ny olona maresy matadidy ny zavatra izay niteneninao. Any ananina any ny olona atsiaro ny fijoroanao dia amin'izany fotoana izany. Hoy izy ilay namako izay tamin'izay asa nyteneniko anao izay. Petra zany tadidiko mihitsy nahitako azonao satria izy niditra taterina dia tonga dia nitenenandratsy tamin'izany. Zany tasoko to dia nitenenandratsy to. Dia teny-dratsy to dia teny-dratsy foa dia izaka za tsy miteny. Ny olona vao mihaona amin'io a. Vao tonga ampiasana mbola tsy manomboka ny asa. Dia mivorivory ery dia mifaritra tena za tonga dia petraka ny toerana misy dia mihaino filazantsara tsisy namako mihitsy. Ao ny mba sy ny olona. Io izy io izy a. Io izy io. Fa ny efa rany dia zao amin'ny fotoananao amin'ny joro. Io Saoly rehetrarehetra makasitraka nitoram-bato anao io any amin'ny toerana mangina any fangin'Andriamanitra io. Fangin'Andriamanitra izy ilay olona izy namako amin'izay avy eo manomboka vao mitady teny ratsy. Ay zokiraty eto azafady e. Dia ria amin'izay manomboka ny ainga amin'izay aloha. Taloha miteny ratsy aminao fa manomboka mialaala tsy miteny ratsy akaiky ny efa rany dia zao. Mba hita mavaka zokiraty. Hitanao? Mba mety tanàna kely aloha fa tena ohatra tsy mety. Mba hita mavaka mihitsy aloha paherezy tenin'Andriamanitra. Ohatra mampiteny tany fangatsy dia niteny ratsy tsika androany. Tiako lazaina anao dia zao. Fa za menatra ny filazantsara ianao. Fa raha tsy menatra ianao, Jesosy tsy menatra koa hangataka amin'androany to mbe hoery isan'akory. Fa ny zavatra rehetra ataonao dia tena teneniko anao fa tena hotsaron'ny olona zany ary raha mitory ianao androany. Misy fotoana ankehitrika mitoratra ny tsisy vokatra zany. Fa za te tenenanao fa ny Stefana ankehitriny tsisy vokatra tamin'izany. Fa vokatra voka-dehibe kely azo ny tety. Saoly angira lasa napavamalala lasa nijoro takanazy koa dia mba niteniko hoe za koa tsy menatra ny amin'ny filazantsara e. Halleloia. Fa hiteny olona aminao anankiroa olona ihany koa izay tenin'Andriamanitra sika androany. Any amin'ny boky ny Daniely. Misy lehilahy telo lahy izay diso fantatsika loatra. Misy lehilahy telo lahy izay diso fantatsika loatra atao amin'ny Baiboly ato. Ny anaran'izy ireo dia Sadraka, Mesaka ary fantasika tsara. Sadraka, Mesaka sy Abednego, Daniela toko fahatelo. Daniela toko fahatelo misy tantara anankiray mahafinaritra be mihitsy. Ohatra mijery film mihitsy ianao mijery an'ity tantara ity. Ny nanim-pazana Sadraka sy Mesaka sy Abednego tao anatin'ny lafaoro misy afony rehatra. Andiny voalohany. Nebokadnezara mpanjaka mpanao sary olona volamena 80 ny aviny ary 9 sakany dia natsangana tao amin'ny tany lemaka. Dora tsy l'exploratrice io lemaka Dora tamin'ny fehin'ny Babilôna zany. Dia zao zany zavatra nitranga teto mba tsy ahatonga an'ilay tantara ho lava be. Namoaka didy zany Nebokadnezara teto raha lasana vavimalala. Namoaka didy Nebokadnezara na hoe rehefa mandreny fanen'ny sopanga any amin'ny 15 sy ny samboka sy ny valihy sy ny symphonie ary ny zava-maneno isan-karazany ireo dia miankohofo ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsanga Nebokadnezara mpanjaka. Ary na isana izy ny tsy miankohaka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izay ao anaty lafaoro mirehatra afo. Tsy moramora zany a. Ny zavatra atao hoe tsy zavatra sarotra sarotra zany miankohaka zany. Miankohaka hoe ianao manao kely sarotra zany. Miankoha rehefa misy feo mandeha zany, feona symphonie, feona zava-maneno isan-karazany. Dia zao miankohaka
eo alohany ekoaka eo alohany sary olona volamena fa raha vo tsy mekoaka kosa tsy zavatra kely mahazo fa inona mahazo anao voakapoka amin'ny règle ve ohatra tiketana ampianarana voakapoka fekipy ve laforo mirehatrafo laforo ohatrany fandrahoantsika akoho alefa ao anatin'iny ianao zany de hitsetsatetsa ohatrany akoho saty zany zay tsy mekoaka ozy izy raha tsipy miaraka am'izay anaty laforo mirehatrafo zao nefa ny zavatra nafinaritra ianao le tsara ty izy telo mirahalahy reto de olona babo fa nefa babo nahita vity tamin'ny Nebokadnezara babo izy zany fanomena toerana ambony tsara tao ny toerana io tao amin'ny fanjakana io olona voafidy olona manana ny maizy azy fa zao ny zavatra nitranga Nebokadnezara nampanao sary olona volamena izay maneno rehefa maneno ny zava-maneno de mekoaka averiko ihany tsy zavatra sarotra zany fa nefa kosa sarotra ny anao an'izany ho an'ny olona manana an'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra de mitemanao aza mekoaka ao anatria ny Andriamanitra aby ianao azonareo fa eo any-piano sy Jehovah no mekoaka ho an'ny olona mory zany sy ny olona tsy nitenenan'i Jehovah azy zany fa izy telo mafantatra tsara fa tsy tokony ekoaka fa tsy amin'Andriamanitra izy sarotra zany fa nasarotra zany namora satria fantatra izy ireo fa misy mivavaka ho azy ary tsy menatra aminazy raha io angataka ny aminy eo anatrehany ray de tsy netary zareo zao ny zavatra nitranga nalazan'ny olona am'zay zany ano izy any 5 misy jiosy zay nataonao toniany raha Babilôna sy ny pehany de sadraka sy mesaka sy abediny koa reo lehilahy reo de tsy nanaiko ny teninao koa reo mpanjaka ô tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy ary tsy mivavaka amin'ny sary olona volamena zay efa natsanganao de tezitra am'izay Nebokadnezara maninona tsy mivavaka fa verifianareo tsara be zareo fa tena tsy mivavaka tsy mivavaka eo amin'natrehan'ny na maneno ny sopanga na maneno ny symphonie na inona maneno tsy mety mekoaka reo telo lahy reo ny olona rehetra mekoaka tezitra ny mpanjaka zao ny tenen'ny mpanjaka ndana lay vory zareo nalaina am'zary zareo andiny 700 de niteny Nebokadnezara ka natamin'le mofananynareo ve sadraka sy mesaka sy Abednego ny tsy mba hanomponareo ny Andriamanitra na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena zay natsangako eto zany misy famotsora keloka ngeza be mofananianareo ve afaka miteny misy ny olona tsy visy ny olona miteny leo le tena izy fahadosoana kely indry mpandihy Abednego mbola nanao azy teo fa zay nge zay zalafa fahadosoany fa tsy hanerina ny intsony zay mpanjaka zany ny atao raha zay ny tenenindry zareo de milamina ny fiainana ianao ke mila miteny kely sy manaiky kely fotsiny de milamina Nebokadnezara ke fiainanao e ny zanak'Israely nge raha lasana mpamonana nanaraka miteny ny Farao de tsotra fotsiny ninana tongolo sy nina kely ateny foana fa zao koa andevo foana fa teto izy ro lahy izy telo lahy de zao momba fananianareo nga zany hoe teteny ny mpanjaka hoe hitanareo ohatra misy fotoantsika ohatra hoe misy rejeté ny ohatra hoe misy prélèvement rejeté any amin'ny bantsika any de zao ny tenin'le ohatra hoe assurance na ohatra zany miro izahay fa nisy tsy zavatra fitranga matetika fa nisy fahadisoana tany misy zavatra fahadiso zay teneniny de ohatry zay misy tinyty teneniny nytiany Nebokadnezara tenenina hoe mino fa fahadisoanareo fa zao mbola afaka manarinareo androany afaka manarinareo androany fa tsy maninona zany fa zao miteneniny izy telo lahy zao matsy ny tena zavatra mahasarotra amin'ny position zareo de leta fity tamin'ny Nebokadnezara hitanao eto zany izy raha mekoaka kely fotsiny de mbola mitoy ho tsara toerana foana ao Babilôna mba mahafinaritra ny olona ve zany tsara toerana zany sa tsy mahafinaritra mahafinaritra zany misy ohatry zany ve raha lasana babomalaly hoe tena tsara toerana ao Babilôna ianao fa zao ny tenin'izy telo lahy 5 ankehitriny ozy izy Nebokadnezara raha miomana ianareo amin'ny andro nesanareo faneny ny anjomala sy ny sobava sy ny mikanga sy ny samboka sy ny valisy sy ny symphonie ary ny zava-maneno isan-karazany ka mekoaka mivavaka eo amin'ny sary olona zay nataoko de tsara ihany zany azo bon point zany azo fakasitrahana amin'ny Nebokadnezara raha mitonga ny fandroatra le teo afaka adinony Nebokadnezara fa entinareo afaka manombotra ozy izy de tsara ihany zany fa raha tsy zany kosa raha tsy mety mivavaka kosa nareo de ho atsipy miaraka am'izay ao anatin'ny lafolo misy afo mirehatra
naverina mitenenina ny detahina taniny mihitsy androany ary mihina fa mety nampiseho azy mihitsy ny saryn'le laforona ny sary tamin'izany hitanareo io laforo io io nidiranareo raha tsy mekohaka ianareo ho an'ny olona marivo salosana tsy maintsy tonga dia miteny hoe ian'le mpanjaka fa atoneo momba le laforo atoneo le laforo fa fa tsy amerina ntsony zay mpanjaka zay piso nylokarnezara lamitsika zay ve nataon'izy telo zao nytenen'izy telo ary mbola nisy fanontaniana ray tia nanotaniny Nebokadnezara n'izy telo raha tsy manao an'izay nareo dia atsipa anaty laforo mirehatra afo ary iza moa zany Andriamanitra vonjy ny tanako aminareo zany io le fanontaniana nanotaniny Farao tamin'ny Mosesy sy Arona nanao hoe iza moa Jehovah hitanao be taben'ny olona manontany an'izany iza moa zany Andriamanitra zany iza moa Jehovah iza ny afaka anao amin'ny tanako ary zany ho an'ny olona tena mpivavaka dia mampetsika ambopo zany mapetsika ambopo zany niatsika ny ambony Davida rehefa mitenen'ny Goliaty izy rehefa noekeny Goliaty tany miaramiana Israely ka natonga Davida voakitika tany anaty votany ka miteny hoe fa zinona moa ty lehilahy tsy mivory ty noiaika amin'ny miaramila n'Andriamanitra velona ny olona tena ianao zany raha ny tena marina tokony sarom-piaro amin'Andriamanitra ianao Andriamanitra sarom-piaro amintsika raha lasina bavamalala mba atsika sarom-piaro amin'Andriamanitra halleloia zao nava misy telo lahy ary tiako mba vakitsika ty androany mba tena hoe engane mba ao anatytsika zany manomboka amin'ity androany ty namaly sadraka sy mesaka sy Abednego ny amin'ny 112 amin'ny Daniela toko 7 namaly sadraka sy mesaka sy Abednego ka no tamin'ny mpanjaka hoe zany isy valy tenin'olona tsy menatra ny amin'ny filazantsara eto zany misy valy tenin'olona raha sy nabavamalala olona tena tonga dia mijoro hatramin'ny farany mijoro manoloana ny laforo mirehatra afo engane tsika rehetra manano zany dia namaly sadraka sy mesaka sy Abednego ka no hoe ry Nebokadnezara tsy misy ampitony tokony hamalinay anao kory ny amin'izany zavatra rehetra zany hitanareo ho an'izy telo miraharaha dia zao zavatra tsy firesaka akory zany tsisy ninona azo resahana ny amin'izany tsisy négociation azonay atao aminao ny mpanjaka tsisy fifanarahana azonay atao aminao na kely aza ny amin'izany zavatra zany Nebokadnezara tsy misy tokony hamalinay anao kory ny amin'izany zavatra zany andiny fa 17 indro ny Andriamanitra izay tomponay le nanontaniana hoe iza moa zany Andriamanitra zany dia ho tenenina ianao androany fa zany dia Andriamanitra tomponay zany dia mahavonjy anay amin'ny laforo mirehatra afo halleloia toky zany raha lasina bavamalala halleloia tsy fantatro akory hoe 4 degré ny laforo mirehatra afo tsy te halalana izy telo rahalahy tsy nantany hoe fa 4 degré aloha le laforo fa hitanay eo ny marina na mety tsy miraran'izany izy laforo mirehatra afo mahavonjy anay amin'izany ny tanany Andriamanitra halleloia zany ny olona matoky zany raha lasina bavamalala ny Andriamanitra ivavany mahavonjy anay amin'ny laforo mirehatra afo dia mahavonjy anay amin'ny tananao koa ny mpanjaka zany any atao hoe fiantsiny zany raha lasina mpanjaka manoloana anao fa tsy hoe ono tsy anao le efa lasa mpanjaka dia eto anao vao miteny le olona aminay hitany jijiliny azapatiny ohatr'izao dia fa tonga ray mpanjaka dia mipitapitra ianao fa eo anaso mpanjaka na ianao eo mpanjaka halleloia zany raha lasina bavamalala teo olona tsy menatra amin'ny filazantsara tsy menatra samy ariary mihitsy halleloia iza moa zany Andriamanitra zany sisy ny Nebokadnezara tonga dia niteneniny zareo hoe zany Andriamanitra zany mahavonjy anay amin'ny tananao io mihitsy zany halleloia zao zavatra niteneniny dia voateny an'izay izy telo miraharaha mbola nisy teny anankiray aloha ty mahafinaritra be andiny fa 17 zao zany teny izy mitelo miraharaha na ny Andriamanitra tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo mirehatra afo sy ny hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka fa andiny fa 20 izay tena zava-dehibe ary na dia tsy zany azy zany hoe na tsy hamonjy anay koa ry Andriamanitra halleloia zany ny atao hoe toky zany raha lasina bavamalala toky ozy izy Joba mahatsy ny Elifaza sy ny namany izay tonga namany azy na dia hamono aza ny Andriamanitra zany ny atao hoe toky an'Andriamanitra na dia tsy zany aza ry mpanjaka koa fantatrao fa ny Andriamanitra dia tsy ho tomponay zay tsy ekohakeo zay rehefa sy daholo ny zava-manenonao fa natafitra aza ny andro zay tsy ekohakeo zay halleloia dia tsy mety ny ekoha na izany aza tsy ho tomponay Andriamanitra ary ny sary olona volamena zay natsanganao dia efa tsy ivavahanay zany halleloia mba fantatrao hoe zao zany toerany Jesosy amin'izany fotoana zany Jesosy amin'izany fotoana zany tsy menatra koa mijoro avy ty an'Andriamanitra miteny amin'ny reto izy telo hitanao Andriamanitra
sadraka misaka sy Abednego jereo ireo andriamanitra fa amin'ny fotoana ianao a menatra ny amin'ny filazantsara menatra no miaino Jesosy doko ho fantatra fa tena menatra koa Jesosy isolobavana voalohany misolobavana kapa nao zavatra mitranga dia feno fahatezerana Nebokadnezara ka niova ny tarehany tamin'ny sadraka sy mesaka sy Abednego niova mihitsy ny tarehany nivadika ozy ny fomba feny nivadika gisa mainty zany vadika tanteraka mihitsy tamin'ny voalohany mahita fity fatao tonga dia mivadika tapitra teo zay mahita anao nareo androany niova ny tarehany tamin'ny sadraka sy mesaka ka nasenina hafanaina impito ny laforo hitanao le laforo efa niteneniny teo a tezitra loatra izy sady nambanindry zareo Nebokadnezara no nambonindry zareo tsisy oatra zany Andriamanitra no tsy ndraraindry zareo mihitsy momba zany Nebokadnezara zany na tsy raha azy ary n'Andriamanitra tonga de izy Nebokadnezara tsy ampy io laforo io a ampitombo impito io ampitombo impito io move tsy taka nahazo any zanak'Israely tamin'le lamindratsy teo amin'ny Farao fa tonga Mosesy sy Arona ny teny hoe avoay reto olo reto inona nataony Farao nampitombony ny asa fanompona nampitombony da tokony fo tamin'ny valo maraina ny zanak'Israely mifo amin'ny 4 maraina am'izay manomboka eto fa niendreto izy teny mirahalahy reto nahafanaina impito am'izay ny laforo ny zavatra io zany dia zao nino mihitsy Nebokadnezara fa eo ampampitombona ny hafanany laforo mety hanomboka hierikeriky izy teny mirahalahy dia hanomboka hiteny Nebokadnezara nake tiandry zareo fantatro hoe tiany Nebokadnezara izy teny mirahalahy toniany fitantanandraraha tao Babilôna ry zareo cadre supérieur zany raha anatin'ny société izy teny mirahalahy tiandreo dia tsy laforo ny tia nomenandreo fa izy ireo iakoaka fotsiny reo a mikoaka kely fotsiny reo dia milamina vonoana ny laforo tondrahana rano fa ohatry nitaketo izy telo mirahalahy tena mahita ny laforo ampiakarina kopahana ny laforo ampiana kitay ny laforo izy telo mirahalahy miresaka Jesosy ny tsika rahalahy tena zanak'Andriamanitra tsika rahalahy Andriamanitra ihany rahalahy ny akofatsika mila fa tsy misy niady hevitra io nomboka antena ho rahalahy sao dia mba entina fahendreny ty zavatra ty ohatr'izay mantsy tenen'olona rehefa tonga amin'ny fotoana tokitsondro dia zay hoe fahendrena zay sao dia mba araikitra ny réception ny ampiasana any de izy ianao hoe tsika ho amivavaka fa mba rehefa ho fahendrena fa anao mba manana kely mpaninona nefa zao raha mba misy kikely io alors re tsy manana fahendrena raha vo zay a izy telo mirahalahy tsy niovany tsy niovany feny fatezerina senina hafanaina impito am'izay ny laforo dia nahaka izy lehilahy matanjaka be mihitsy anipy-azy telo lahy zay matanjaka dre tamin'ny miaramila Nebokadnezara nalaina anipy-azy telo lahy anatin'izany laforo mirehatra afo nahafanaina impito no isan'andro zany impito andihy fa raiky amby 20 dia nafatotra lereo raha reo nafatotra zany izy telo mirahalahy amiko manokana tsy hitako tsony zay antony mbola matorana olona rehefa anaty laforo raha lasa nampavamalana fa eto dia mbola tanjo Nebokadnezara manao fihetsikehtsehana rehetrarehetra fa an'inona mba hampiova hevitra n'izy telo lahy fotsiny azo atao nge tonga dia nalaina reo dia nataka tsipika anaty laforo dia vita fa fatorindray aloha reo atao inona fatotra ao anaty laforo e fa ety nampisemona fotsiny hoe mbola afaka miova hevitra nareo ozy ny olona hoe toarakaraky ny vavahana raha narato ohatry vomeme mafy ny fiainana tsy izay marina fa nydevoly izay mamatotra anao nampahazoazoaina anao tsy zarizary tena andritra ny taona maro mbola maninona mbola mitady foana hevitra iofanao hevitra dia ataony mafimafy kokoa ny fanompona nataony niakatra kokoa ny hafanany laforo mba sao dia mba miova hevitra ianao hoe aloako mekoaka kely ny devoly dia tia ampiakoaka atsika eto amin'ity zao tontolo zao ty ozy devoly mahatsany Jesosy mekofa fotsiny eto anaty dia mekoanao zao rehetrarehetra zao mekoaka kely fotsiny mekoaka kely fotsiny ianao dia milamina aminao fa reto telo lahy reto raha sanapavy-malala no fatorana izy fa azoko antoka mihitsy fa mbola nireo tsy misy soafa-tsy ianao Jesosy anompanao hatramin'ny farany a Jesosy na mafana na mangatsika na voafaritra na voafaritra na fito enina na mangatsika anompanao zay hatramin'ny farany alleloia tsy menatra filazantsara ny olona amin'ny manodidina ozy ny olona zao ny efa rano mpivavaka fa tsy hitako eto izy telo lahy ny teny fa tsy menatra zay ka
zao mahazo anay ifatotra zay hiditsao zay fa tsy menatra zay tsy mamenatra anay finazantsara maninontsika zavatra kely mbola voafato zavatra kely ngera lasina mpambarà dia mahatonga atsika tena hevitra amin'izany fijoroana amin'ny fivavahana zany zavatra kely tandray vadinao fotsiny miteny tsy tiako ianao ny eny mivavabavaka amin'ny rehatrio ozy le rahalahy anankiray zay zado sara-panambadiana ahoana ao finahoany problème sy tsy mety amiko e fa manino ka ny anay le raha fotsinay le le fiteny fa mialatsika lasa miala amin'le fivavahana fa miala amin'ny fivavahanao na rangaty loza ho azy zany nakatakana amiko izy mba hiditra amin'ireny ary izy mba misy fivavahana amin'irehatra dia mba lasa tany izy dia efa nyteneniko hoe mieny toroteny fotsiny dia mody fa tsy miditra lalina nefa ozy izy avy eo mbola mandeha miaraka amin'le olona mandeha mitoroteny tonga dia sara fa le anabavy koa raha lasa nampahomana tena mitsolo za dia teny aminao androany ndraindray itsika angaringarinian'ny olona ianao tondrotondrony olona molotra ianao dia mahatonga anao hiafina mivavaka mahatonga anao hiala amin'ny fivavahana mihitsy fa retole telo lareto manoloana lafora voafatotra ny tanany andao arinareo mihitsy e andao fa tsy maninona izy izy telo lahy fa ny andriamanitra ay avonjanay amin'ny lafora avonjanay amin'ny tananao fa raha tsy hamonjanay koa izy tsy koak'izay alleloia mireharenke zany dalasina mpavomalala mireharehanke zany ndao mba hinaratsika zany toepo zany e ndao mba hinaratsika zany toepo zany dia lasa amizay zareo nandeha avy eo zavatra nitranga dia zao tsy nandainga tokoa le lafora fa tena mamay be mihitsy kay tsy nandainga reto le nebokady be zany ampiakaro impito fa tena avito eny satria zao misy le ranakay fa mpanipy olona makao fa io le lana nipy azy telo la io vo andeha nipy ohatry zao tonga dia may le avy de sainy reny mandeha nipy izy am'may voalohany satria maninona satria tena avito eny tokoa tsy nandaingy zany tena avito eny fa Jesosy koa raha sampavolala ny tena hoe tsy homenatra koa izy aminao dia tsy mandainga koa izy alleloia tena tsipy tsy haiko moana fomba nanitazana azy telo fa azoko antoka fa nyteny fosiny hoe aza tsipy tsony zay fa alao zay hiditra amin'izao e alleloia sa hoanao izy koa zay andeha nipika le olona dia maty e tsika efa laza ten'andriamanitra sao dia tsy azonareo zany ten'andriamanitra zany hoe ary satria mafy ny teny mpanjaka natao mamay indrina ny lafora ny andiny faharoa amby roapolo ny Daniela toko fatelo dia maty ny lehilahy fri ny lehilahy izay nanipy asadraka sy mesaka sy Abednego reny azoko antoka fa na dia voateny ny ten'andriamanitra hoe ary izy telo lahy dia voatsipy ampatorana atao anaty lafora mirehatra fa azoko antoka fa nanipy tena mihitsy reo ao ampina tsy tiana hisy hofatitsolo miaramila amin'ny avokadalo zay raha ka hiditsao alleloia zany ny degré ambony indrindra amin'ny tsy faminarana amin'ny fampifonan'andriamanitra teo mason'olona nge zany fa tsy any amin'ny takony hoe zao ny efa rahany iny ary lefa teneniko am'ireo fa reo nanomboka ny vavabavaka io hoe tsy mikoko zao ny efa raha izany tsy mijery ny fiainantsika zany io vavabavaka io hitanay eo ary ka ho hitanareo mihitsy ka ho hitanareo mihitsy leriny andriamanitra efa velonareo fa tsisy atao moa zay mivavaka amin'ny alina zao misy ao miaino anay ao alleloia Jesosy tsy menatra amintsika zany raha lasana mbavamalala misy vavanao Jesosy amin'izao fotoana zao nampidirina izy roa izy telo lahy zao zavatra nitanga ty amin'izay zavatra makaka be mihitsy efampahirezana anao andro hoenao aza menatra ianao fa mijoro ianao fa misy zavatra ho ataon'andriamanitra amin'izay mbola tsy menatra ka mijoro amin'ny filazantsara alleloia zao zavatra nitranga dia tananjo nandiny fa efatra am'roapolo na tsy mpotao zany izy telo lahy sady mifatotra dia tananjo ny bokady ny zara-panjaka ka nitsangana faingana izy ka miteny tamin'ny mpanolotsainany hoe ilonareo fanontaniana tsy telo lava tsy telo lahy mifatotra vanona tsipotsika atao anatin'ny afo dia namaly ny mpanjaka reo ka nanao hoe marina zany mpanjaka ao telo lahy mihitsy sady mifatotra fa inona ny olana ary mpanjaka zao ny olana andiny fadimy am'roapolo ary hoy izy konindreo mahita efa-dady sy mifatotra alleloia mandehandeha ao anaty afo nefa tsy maninona kory izy ary ny anankiray amin'ny efa efatra atao ohatra ny zanak'ireo andriamanitra hitanao za ty ampainanao androany ampainantsika rehetra zay nytokantrano amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana ianao mijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra dia aza matahotra ianao fa nazy voatery tsy maintsy hiditra lafora ianao tsy mandeha leritsony ianao Jesosy reto miakompanie atsika anatin'ny olatsika rehetra io lafora idirantsika io reto tsy mandeha reritsika tsy menatra zany koa Jesosy hiditra anaty lafora efa hitandriamanitra fa ianao misokisoky anaty lafora fa Jesosy tsy menatra niaraka tamin'ireo telo lahy satria nanino ireto telo lahy reto dia tsy menatra ny amin'ny filazantsara tsy menatra nijoro tena tia an'andriamanitra fa mpivavaka izy
tsy mekoaka na amin'izy na amin'izy zavatra nafinaritra dia zao fatotra izy niditra tao azoko antoka misy raha afaka mitondra baiboly re telo lahy re saingy mifato mbola mitondra an'ity baiboly ty izy miteny hoe hiditra izay veloma daholo nareo fa zao na hamonjy anay izy na tsy hamonjy anay nateraky ity zay dia mifaty an'ity alleloia alleloia niditra izy telo amin'ny rahalahy nefa rany dia zao lasa olona efatra izy tao za koa androany miteny antsika rehetrarehetra zay rehetra mijoroka miditra anaty laforo aza matahotra fa tsy ianao rery-tsony no mandeha ao alleloia tsy ianao rery-tsony no mandeha ao ary raha mifatotra ianao niditra tao dia aza matahotra ianao fa vao ny ampivany olonanao hitanao ny afo izay nitondranan'izy telo mirahalahy tao tsy afo nandoro voalaza ny tenin'Andriamanitra dake mba jerentsika kely ny toyany tenin'Andriamanitra hoe tena anatina varavarana ny laforo misy afo rehatra Nebukadnezara ka niantso hoe misadraka sy misaka sy Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra voalohany indrindra zany dia zao hozy izy Nebukadnezara fiza moa zany Andriamanitra avonjy anareo ampanako fa fantatry Nebukadnezara teto fa io le Andriamanitra avo indrindra alleloia alleloia ny devoly angao mahafantatra ny fahavalontsika rehetra raha mijoro sika fantatry ny fahavalontsika ny ijorosika hoe iza tahaka izany ihany nge le lehilahy anankiray tao devoly tao Gadarena le niteny tamin'i Jesosy vonena tany hoe ry Jesosy zanaky ny avo indrindra aho alleloia ry mpanompo Andriamanitra avo indrindra mivoaka avy aty dia mivoaka tao anatin'ny afo sadraka sy mesaka ary nanatina ny solom-panjaka sy ny mpanapaka ny gouvernement sy ny mpanontsaina ny mpanjaka ka nahita reo lehilahy reo dia fa tsy nanakely am-paninana amin'ny teniny akory ny afo na nisy singam-bolony kaikona tamin'ny lohany na niova ny lovany ary tsy nisy fofona hafa akory aza taminy alleloia hitanao zao zavatra mitranga amin'ny fito eny a le lehilahy teo aza maty na nipianatra zareo fa zareo voaka tao na ny volony aza tsy nikaikona fa misy labozia zao raha makeo amin'ny labozia anao inona voly ty tapahany aloha dia tsetsasetsa mihitsy labozia fa izy telo lahy amin'ny fito eny fa na ny volony azy izy mety oatra anahy fa mety oatra an'izao volony a raha oatra anahy matsy oatra tsy dia fa mety oatra an'izao fa tsisy ny kaikona tsy nisy ny kaikona ny volony na dia ray azy ary tsy nisy tsy maheno lobaka nanaovany alleloia nareo mba manaova alleloia dia nanina koa tsy nisy fofona hafo ny tenany nefitsika ary mitanotanina avy kely dia manaraky ny fofona kitahiny fa tsy nisy an'izany tena marina dia zao amin'ny fotoanao tsy menatra amin'ny fotoanao mijoro a laforo idiranao tsy laforo mampikaikona ny volonao fa laforo manafaka ny fatorana niditra tao izy dia zao zany le afo le fatotra hitanao le fatotra fotsiny no midoran'ny afo mahay midoran'ny afo mifatotra alleloia raha tsy menatra ianao Jesosy angena angataka e tsy menatra teo anatry ray teny tompo ray io jereo reto zanako ray io voafatotra ngereo hoe amin'ny anaran'i Jesosy nisy mandalo ady amin'izao fotoana izao ka niady lalovanao dia vokatry ny fijoronao amin'ny anaran'i Jesosy nitsofako rano anao androany fa tsy akaikona ny volonao tsy ianao akory ny tondroko fa lesy anaza sany ny tanako fa tsy akaikona ny volontsika rehetrarehetra sa dia gaga ianao alleloia alleloia ny zavatra hijoroanao io a raha mandalo laforo averiko ny teniko raha laforo mirehatrafo avy fito eny lalovanao nefa ny antony io dia no fijoroanao ny fivavahana za teteny aminao fa mivoaka anao tsy misy fofona hafa akory tsy mivoaka ao ianao tsy misy fofona hafa akory ary hivoaka mpandresy ianao zao mivokatry ny fijoroana le telo rehetra amin'ny fotoana anankiray ny olona anankiray mijoro ka tsy menatra dia Jesosy mangataka amin'Andriamanitra mba hisevoaka ny fijoroana io teto ny vokatry Stefana Saoly vokatra ngeza be zany e mahafinaritra ngena lasana bambalazy zany hoe mitory amina olona 500 ianao tsisy niovafo afa-tsy anankiray fa rehefa ny anankiray iny lasa lavitra be nafinaritra be anay zay taloha mitory teny eo tareo minindy raha eo tsaralalany eo miarafan'izay dia zao zay zavatra nitranga zao dia manasa anareo zay eny tory teny asa tena jereny ampizy manombo sopatra ty renyady lamba mandry dia sady mieno tory teny dia ao moa tsy loazany le vao misy miteny ratsy ianao miteny alleloia ny azy fa le miteny ratsy ianao miteny amaina va le miteny fa nisy mba vitsivitsy rehefa atao le hira tafontsika namerina tonga dia misy manandratana sosio tanao ny fiainana fasina mamerina vavaka fa tsy haiko firy taontsika teny neny niodikodina tena andro manga tsy fa mba fantatrareo ny vokatra teny olona anankiray
amatona ny tena isaky nakamisy alina mety efa nisy nanao reo tamin'izany mianga aveo amboditsireo dia makena voangy eny amin'izay toerana fempisotoka treny amin'ny sarim-bava eny sarim-bava aloha tsy rahitra an'le balan'i Jesosy mihitsy tsisy rahena ny ova foa mahita mahinasa lehilahy zay fa tsy magnino zany mbola ho avy izy tao fa zao nisy anankiray tena voakasika teo ary mahafinaritra fa tena lasa nivavaka isany olo zany sady teny amintsika androany manao hoe Jesosy reto raha ijorotsika dia misy voka Stefana Paoly inona vokatra izy telo mirahalahy zao vokatra ngezabe koa izy voka-dehibe ozy izy Nebokadnezara ny amin'ny 7 Nebokadnezara ny teny ka nanao hoe halleloia isaorana ne Andriamanitra sadraka sy mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompona hivavaka amin'izay Andriamanitra hafa afa tsy ny Andriamanitra hitanao nampiaiky ny mpanjaka reto ny fijoroantsika io tena teneko anao ny fijoroanao io ampiaiky ny mpanjaka zao zavatra nitranga andifa 7 dia manao lalàna nisy lalàna nivoaka teto alleloia noho ny fijoroana izy telo maty nisy lalàna nivoaka le lalàna tsy hoe ampitomboly angezany sary olona volamena fa zao ny tenen'ny Nebokadnezara dia manao lalàna fa ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny rehetra zay manao tsy mety amin'ny Andriamanitra sadraka sy mesaka sy Abednego dia ho tetetehana reto trano fivoahana ny trano alleloia pena be WC publique misokatra tamin'izany zay manao tsitsina Jehovahandriamanitra tonga dia atao WC ny trano nitsotro zao hoe inona ny vokatra zany inona ny anton'izany satria nisy telo lahy teo samy atrika lafory rehetra satria nisy telo lahy teo raha lasa nabavy malala sy menatra ny amin'ny filazantsara dia Jesosy nangataka teo anatria amin'izay no ny amin'izy ireo hitanao hatrany amin'ny mpanjaka nisy fifoazam-panahy za dia ampainanao androany mijoroa ianao ozany hoe tsy mora fa mijoroa ianao tsy mora tamin'izy telo lahy zany fa mijoroa ianao fa nanavita mijoro hoe tsisy anakaran'Andriamanitra tsy ombanao ihany koa laforony reny tena lafory arabaky teny lafory tsika nge tsy zany laforinao nge zavatra hafa e fa nen'ireo tena niaritra tamanay ianao na niakikenao tsy ampidirin'Andriamanitra anaty lafory zany fa za matahotra fa ianao no mety mandalo karazana ady karazana farilikilia mety karazana tondromolotra ho fa tondromolotra zany da lasa nabavy tsy manino jereo ohatra nahazo any Job no isika maky tenin'Andriamanitra ny amin'ny Job mialohan'ny Job aloha tao koa Daniel koa lasa nabavy malala ny Job Daniel zao ny tantara amin'ny Daniel dia nivavaka intelo isan'andro impiry hoe ianao zao impiry isan'andro mivavaka ianao zany raha tena marina manao na dia intelo ary fa raha mihoatra an'izany anao tsy manino fa Daniel nanao intelo isan'andro ary Daniel intelo isan'andro any tsy vavaka sakafo le anankiray eo atoandro izy re za efa intelo fa ny Daniel tena vavaka amin'ny rehatra tsara tiany Jesosy eo izy ianao hoe tiako ianao Jesosy alleloia intelo isan'andro sady mantsy ianao farabe hoe tena hivavaka fa intelo ny andro fa ny Daniel tena mivavaka tena vavaka dia zao ny zavatra nitranga teo koa dia io mantsy samy manana ny fahavalony ny sadraka sy mesaka sy Abednego Nebokadnezara no fahavalony ny Arona sy Mosesy Farao ny Jesosy moa tonga dia dévoilé en personne mihitsy fa ny Daniel Darius mpanjaka zao ndray zavatra natao ny olona rehetra ndray zany dia tsy mahazo mivavaka fa tsy amin'ny Darius mpanjaka fa Daniel raha lasa nabavy malala tany amin'ny taniny izy mivavaka intelo ny nivavahany dia Andriamanitra tavy amen fa tany amin'ny toerana nisy nahababo azy indray mbola mivavaka intelo isan'andro izy ary mivavaka tamin'Andriamanitra ihany koa tsy menatra tamin'ny joroany izy tsy menatra koa izy tahaka nisy telo mirahalahy fa ny Daniel re dia zao raha vao tsy mivavaka amin'ny Darius mpanjaka dia zao alefa anaty lavaky ny liona fa tsy maninona ho azy zany ny zavatra hidirantsika raha lasa nabavy malala dia tsotra na lavaky ny liona io na lafory io rehefa Andriamanitra ny joronao tsy maintsy tafavoaka velonao ianao na inona karazana ny adytsika rehetra tsy mitovy daholo e mba hiverinao fa moramora moa zany mijorony mivady zany amin'ny fivavahana hoe misy zavatra ianao taloha izy fa volombelona fa tsisy animateur ohatrana zany tany amin'ny fianakaviana taloha rehefa raikitra ny fety fa na dia zay fotsiny ana dia efa mampalahelo ny olona aminao hoe za tsy afaka hisotro labera ntsony za tsy afaka anao mampime miteny ratsintsony manao mampime fa Jesosy alleloia dia zay lasa taloha ianao tiany olona mihitsy eke miaraka aminao fa rehefa tsy rehefa ao amin'ny Jesosy ianao za taloha marary andeha voakala zay dia marary be
tonga vany namako andeha voakalina zaho marary eny marary lesy lava efa ty lesy misy dolipranozy paracetamol lesy dia milana ny ty raha dia vao lesy araka dia sady mandeha voakalina no tsapahin-jalany température dia ampiana doliprane mahafinaritra fa rehefa mivavaka ianao tsy mahafinaritra tsy miaraka aminao ozy namako zany olona dia efa naray an Jesosy eka naray an Jesosy aka tsy minamanamako tsony ny olona tsy teraka tsy maninona zany manana namana akaiky aho halleloia fa lasa koa Daniel inona vokatra ny fijoroan'ny Daniel dia ohatran'ilay teo ihany nivoaka avy tao izy a nampidirina tao anaty hitanao liona nampidirina ny Daniel tsy liona tsara fanahy be amin'ny liona rehetrarehetra tao Babilônia fa liona tinonona be mihitsy satria porofony zany a tao aoriana tao nisy olona reny mpanga Daniel nalefa tao tsy mipaika tamin'ny tany kory zareo a dia potipotika hatramin'ny taona lozy ny tena zany hoe liona tena le ara-pahadanina reny mihitsy tena le liona tena nona be reny mihitsy fa tao Daniel tamin'ny voalohany miditra tao Daniel tsy fantatra izay zavatra nitranga tao azo antoka fa misy liona tean'otro hitanao hoe tehiana tsy hoe liona matory dia mitsaitsaika fotsiny Daniel zany hoe azonao fa liona te anaikitra fa tsotra fotsiny teko aminao raha tsy menatra ianao ny amin'ny filazantsara Jesosy nge nangataka ho an'ny Daniel hoe raha eo iteo mivavandreo lioandreo iteo mivavandreo leo amin'ity mpanompoka ity fa mitsory ity ianao aza matahotra mitsory zany ianao aty andafy ianao leletsika menatra ozy le olona anankiray nanao anty en direct dia mandalo eto izy dia ozy izy satria nahoana tena marina ohatra hoe namboatra le ala teto reo dia tany amina toerana anankiray nanao an'izao dia sendra nandatony izy dia izy tsika ingety tsy manompo sampy io azao hitanao io tsika ingety tsy manompo sampy ety fa sendra mampipotrato ny tany ianao tsy mamenatra zany dia risika mietrany zay rehefa tena ozy ny hoe hoe mba any andafoko io dia mivavaka ko maninona zay vavaka zay na mbola tonga any Etazonia izy nday vavaka ngely tsy mamenatra ina mamenatra anao vavaka nga misy sambatra ohatranao zany ianao ke tsy olombelona miambonao dia ke anjely miambona anay accident fiso hitanay teny andalina te tamin'ny talohany andeta ty fa zay fantatro efa tsy accidenté zany zay halleloia zany ke sy tombotsoa nge zany fa Daniel mijoro voaina ny vavahady tamin'ray nanontaniana na i Darius ary teto nalahelo be fotsy nahita toy satria izy ireo amanty samy tiany mpanjaka daholo izy telo lahy hoe halleloia tsy ampinety ny ampafirenena ke tsika halleloia tsika kristianina io joro foana ianao nasa tamina tavaratra izy mivavaka silamo zareo sy ny sisy fa ianao miasa ao amin'ny silamo fa ianao rera mivavaka amin'ny Jesosy tsy olana mety zany alohan'ny ainga amin'ny teny Jesosy a da eo finy ty ataonao izy vavaka halleloia teny joro izy zao ny zavatra nitranga ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona moa Andriamanitra zay tomponao mandrakarivana vonjanao amin'ny liona va namaly mpanjaka Daniela ka nely mpanjaka velona mandrakizay anao faly be misy le mpanjaka teto Andriamanitra ozy izy efa naniraka ny anjely ka nanakompona ny fafan'ny liona tsy andramatra satria fahamarinana no hitany taniko ary teo anatrehany koa ry mpanjako tsy nanao ratsy aho mandehana ny fahamarinana fotsiny da ataovy ampy anao zay hoy izy hoe tena iza miaro anahy amin'izao andehanako zao na tsisy miaro anao eo an-danitro misy miaro anao ao halleloia dia zao faly be mpanjaka dia namoaka didy koa mpanjaka ka nanao hoe andriny fafitongam-polo manao lalàna mba hankovitan'ny olona sy atahoran'ny olona anatrehan'Andriamanitra Daniel iraka mpanjakako rehetra fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay ny fanjakany tsy ho rava ary ny fanapahany aharitra tamin'ny farany izy no mamonjy sy manapaka ary manao famantarana tsy mahagaga avy any an-danitra sy dia-tany ary izy no mamonjy any Daniel afaka amin'ny herin'io tiako tenenanao dia zao nijoro koa Daniel teto tena moaka didy ndray koa Darius hitanao ny fijoroanao io mampiova ny fanjakan'Andriamanitra fijoroanao io raha lasana mpavarara tena mampiova fon'ny olona mampiova fon'ny mpanjakana io fijoroanao io naretsika mieritreritra hoe tsisy voka fa tena misy voka mijoroanao mety tsy resy lahatra amin'ny mpanjaka androany anefa naty lavaky ny liona ianao fa hamoaka didy eo aorianao fa ny Andriamanitra eo tsy maintsy Andriamanitra io mahafantatra hoe takanao na fifalian'Andriamanitra aminao amin'izany fotoana hoe noenao io no ny fijoroanao io halleloia no fijoroanao dia misandratra Andriamanitra dia verinao fa hijerenao fotsiny fe Andriamanitra ao anatin'izany ozy izy jo dia tantarana jo tsika maraparana koa ten'Andriamanitra zoany ozy izy jo raha lasany vavimalala rehefa tratra ny problème zany tratra ny olana geza be be dia be zany jo dia zao ny zavatra nitranga
tratra ny vai, potika ny fananana, maty ny zanany, sisa sy ny sisa. Dia Joba nanana havana, nanana namana akaiky izy. Namanao akaiky dia izao ny vadinao. Tsika zany dia teteny aminao androany fa tsika izay mpivady rehetra tonga eto dia teteny aminao fa tsy misy namanao akaiky ohatran'ny vadinao. Mampahedra ireo mahita rahalahy na ranabavy dia ninazy olon-kafa ivelany vady dia izy tsy namany akaiky indray no miresaka momba ny vadiny. Fa ny namany azy namako akaiky io hitanareo mitsikitsiky io na inona nalovako dia izao izay mahasoa dia mahasoa an'io tombotsoa faharovana io. Aleloia. Dia teto Joba nanambady koa Joba tia anazy vadin'io seriheriany mihitsy Joba satria nany nanana ny zavatra rehetra nentina natao rehetra sisa. Fa rehefa tonga ny tsy nety ina tena ny vadiny azy Joba toko 2:7 aroa ny vadiny taminy. Hoy ny vadiny taminy. Teto zany efa tena Joba konge teto ratsy tarebe mihitsy satria zao efa tena very daholo zavatra rehetra dia jerenao ke namelona ny vai dia nosorany ao amin'ny 7 raha tejerena dia mivoaka Satana avy ao anatrehany Joba ka namely vai ratsy any Joba hatramin'ny faladiaka rehetra tapotoana dia tavim-bilany eo re hitanao le varao mitsika le manao commandant le misy tavim-bilany azonareo tareha Joba koa tena efa tena le mampatahotra be mihitsy. Hoy zay hoe tady efa tsy manam-bola io zanaka lasa jereko izy mbola tavim-bilany koa eny amin'ny tarehany mipetraka teo an-davenina tsisy endrika ninina tsotsao. Mory zany sasa fa io vadinao io jerevy afatra zay raha misy tavim-bilany anao zay dia tsy tiany intsony andiny fasivy aroa ny vadiny taminy. Le vadiny tena izy io vady andefo mandriny io fa tsy vadiny faharoa zao ny teneniny manao hoe hoy ny vadiny taminy mbola mitana fahamarinanao ihany fa ianao mafoizan'Andriamanitra ianao dia oko faty raha lasa anambavy malala. Mory zany sasarotra ny vadinao no tokony hanohananao anatin'izany problemanao zany. Izy fotoana nandalo problème mafy ary tsy indray mandeha tsy indroa fa ankoatran'i Jesosy dia nakaiky any indrindra ampiasain'Andriamanitra paira dia nivadika. Dada maherezy ianao anatina ady zany tsy tokony hisy mpivady tena hifandady zany tsy tokony hisy mpivady tena hoe hifanary zany fa zay tokony ray hoe Zabisay sy Joaba rehefa hiady ianao tokony dia za tokonao. Aleloia. Vady zany tokony hifanohana amin'ny lafiny fa ny Joba teto tena ny vadiny tena niova hevitra amin'izay mbola hitana fahamarinanao ihany fa le vady mihitsy zany nanosika ny Joba hiverin-dalana. Za te teny aminao androany izy anosika amin'ny hiverin-dalana aza miverin-dalana zany ianao aza miverin-dalana zany ianao na ny vadinao na ny havanao akaiky ary teny melamy io Andriamanitra tsy mampivotsy anao io. Ozy izy ny teny satria tokony ny endriky Joba raha rasana babanady ohatry ny olona tena nelan'Andriamanitra. Tsisy ninona tsony teo amin'ny fiandry na endriky ivelany na endriky anatiny tsy nisy ninona tsony. Fa zao ny tenin'ny Joba. Fa hoy ny anankiray fa hoy izy taminy tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao mory soa ihany fa no raisitsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Palasana bavy malala. Ozy izy Joba rehefa miteny izy manao hoe na dia amino anazy any Andriamanitra dia mbola nompahazo foana. Fanontaniana apetrako aminao androany. Amin'ny fotoana ahoana ianao dia miteny hoe za tsy hivavaka intsony. Amin'ny fotoana ohatrany ahoana tsika dia miteny hoe za tsy hivavaka intsony satria maninona? Satria misy an'izao am-piangonana, satria ianona ohatry ny mankarakarika anahy, satria ianona ohatry ny tsy mety aminahy ny teny, satria le tolotenin'ny pastery iny ohatry ny za mihitsy tsindromo fa izy ary no tsindromon'ny pastery. Fa iza ny tokony tsindroma anaty toloteny fa tsy tsika ihany be toloteny ange manitsy ianao mba mifaliana anao raha mba za tena tena misy fotoana tena voahitsy dray ary hoe tena mitsily le tena ordinaire ianarako sisa ny tsontononony fa ny zavatra rehetra nyteneniko azy na very ny teny daholo misy eto olona dia ohatry ohatry tena zao azy dia ndraika tezitra fa ny tena hoe ty toloteny ao angako titiko anao io fa zao raha rasana bavy malala angeny fanamasina teny tena mila iziko tsika. Fa Joba teto tena efa mivady misy miteny amindany ianao miverin-dalana hoe tsisy ninona azo atao anao intsony satria le vadiny koa mahatsapa fa noho ny amin'ny Joba potika koa nge fiainan'le vatiny potika koa nge fiainan'le vatiny. Fa zao raha lasana bavy malala na zao tontolo zao raha miteny aminao tsy mety intsony io dia tadidio ny ten'Andriamanitra aminao fa tsy misy marina na fon'Andriamanitra zany.
ozy izy davida manao hoe antitra ankehitriny fa tanora fa antitra ankehitriny fa tsy mbola misy marina kanafon'andriamanitra izy amintsika ny tsy mahalala n'izany tenin'andriamanitra zany manao hoe fitiavana mandrak'izay nitiavako mandrak'izay misy fotoana ianao zany miditra anaty lafaoro fa tian'andriamanitra foana ianao mandrak'izay na miditra ao anao na mivoaka ao tian'andriamanitra na misy davenina ianao na misandratra be ianao tian'andriamanitra ianao fa tsy fotoana zany tokony hamenatra antsika amin'ny filazantsara any amin'ny joelany maranako tenin'andriamanitra misy teny manao hoe hitanao tsika raha tsy menatra tsika Jesosy tsy menatra antsika koa mijoro amin'ny joela any alohan'ny amosa misy azy joela zay joela toko faharoa andiny fahina amby roapolo izay mibakitoy zao minaran'i Jesosy ary inana ianareo ka mivoky dia idera ny Andriamanitra fa mahagaga ny hitondrana anareo ary tsy menatra mandrak'izay raha ty ampairanao androany ninina zavatra lalovantsika ninina mety zavatra lalovanao mifanompoana ao an'Andriamanitra dia zao fotsiny ataovantsaignao manomboka androany tsy menatra zany mety misy fotoantsika mandalo zavatra ohatry ny hitantsika mamenatra zany nresika ohatry ny mampiteny sitrobelona zany hoe tena todron'olona molotra androany fa mivavaka nefa mandalo an'izao zavatra zao fa nandalo teo daholo ny teo alohanao nandalo teo daholo fa amin'ny fotoana fotsiny ny olona anankiray mijoro dia Andriamanitra mazavatra ngezaka amin'izany olona tsy menatra ve ny filazantsara ty tena anao androany Jesosy koa tsy menatra hivavaka ao anao natrehan'ny ray tsy menatra ve anao fijoroanao fivavahanao fa Andriamanitra koa Jesosy koa tsy menatra isolo vavanao isan'andro isan'andro natrehan'Andriamanitra ary tadio fa ny fijoroanao io dia tsy maintsy hisy vokany mety tsisy vokany io androany fa hivadinao teniteny ratsy anao lava sy manenjika anao ingera lasa nampavamalala ao arinao antany inona tsara moa neny le fivavahana reo iny isan'andro no tenena tsy mivavaka zany misy anabavy tadidiko misy fa lakilean'ny isaky ny fotoana tokony andeha hivavahana dia idindra amin'iseny armoire dia afeniny lakile mba haninona fotsiny mba tsy andanany vehivavy eo andeha hivavaka misy fotoana anabavy tena mila rakanjo manodidina entina mivavaka fotsiny fa taty arinana no mifijoroan'ny vehivavy io tsy menatra ny amin'ny filazantsara ozy lehilahy indray andro ona neny azafady iza moa misy an'ilay fiangonanareo fa mba hiaraka aminao dia tena aminao androany mijoroa ianao fa Andriamanitra tsy menatra anisy soanao dia vavakantsika amin'izao fotoana zao amaranantsika zany tetiteny zany dia hivavakantsika atao hitsangantsika amin'izao fotoana zao atao hitsangantsika amin'izao fotoana zao sady manala toromaso kelitsika atsika hiteny manao hoe Jesosy raha tsy menatra vonina ve androany ianao tena hiteny reo hoe Jesosy zaho koa manomboka androany mba tsy menatra mety misy amintsika hatramina zavatra kely indrindra tsy sahatsika nijoroana talohan'izao androany zao mety misy amintsika tena menatra mihitsy tsy ny olona zany hoe kristianina mivavaka fa za tena aminao androany raha mba tianao ao am-danitra ao misy Andriamanitra tsy menatra angataka ny rarino anao dia manomboka androany aiza menatra ianao sarotra zany hoe Jesosy menatra anao zany raha lasa navavalala menatra nonona ny anaranao fa androany zao hivavakantsika teteny hoe Jesosy ny efa vita hifonako fa manomboka eto hijoro misaotra anao zay Jesosy misaotra anao Jesosy ny amin'izany teninao zany misaotra tompo raha namanga indray no tamin'ny anatin'izany teny zany fa fantatray Jesosy fa misy zavatra tianao atongavana andreo anatin'izany Jesosy satria tokoa zay misy fotoana tsy mba mijoro satria tokoa zay Jesosy misy fotoana tena menatra ny amin'ny filazantsaranao dia androany Jesosy zay mangataka ny famondraponao androany ampianaro zay andeha mahitsy androany zay ampianaro hoe Jesosy mba andeha tsy menatra ny amin'ny anaranao tsy hamenatra anay filazantsara tsy hamenatra anay ny anaranao Jesosy ary fantatra fa angataka aminay ianao natrehan'ny ray mba tsy menatra koa ianao amin'ny anaranao Jesosy io amin'ity androany ity raha talohan'izao fotoana androany zao zay raha talohan'ity androany ity zay Jesosy ohatrany tsy dia tena mijoro zay ohatry ny afinafiny zay Jesosy ohatry ny anarana mamenatra indray ny anaranao zay navonjy ny olona tao amin'ny baiboly tao tena zay manomboka amin'ity androany ity Jesosy na manoloana ny Nebokadnezara na manoloana ny Dariusa tompo na manoloana ny inona zay na manoloana ny inona androany sy ampianaro zay mijoro ninona lafaoro idiranay Jesosy zavatra fantatray raha mijoro zay dia ianao hiaraka aminay ao ninona zavatra lalovanay Jesosy ninona vato misakany eo anoloanay dia fantatra fa tohatra hikaranay indray zany amin'ity androany ity raha matoky anao zay sy mijoronay misaotra betsaka tompo ankehitriny aza Jesosy
raha tsy nety nataony talohan'izao androany raiso ny fanoloratenanay raiso ny fanoloratenanay tsirairay avy reto jesosy hiteny zay manomboka androany fa ianao no andriamanitray na mety ny ataony na tsy mety nafaly zay na olo jesosy tenao no andriamanitray misaotra betsaka tompo raiso ny fonay am'ty androany ity ataony efitranantitra velona manao ho fonahaiso ny namanao na dia tsy mahazatra antsika ary manao antirity fa eniko nataonareo tirity matetika mifanatitra nanaovana anty fotoana fanaovantsika fanatitra androany ianao isy ny atao fanatitra velona ho an'andriamanitra nytirany atao ataontsika izany misy zany ekeko tompo raha toka atolotra anao jesosy ifomiteko ao anatiko ao jesosy ifomiteko ao anatiko omeko anao anjakao e omeko anao tsy mendrika anao jesosy tosy mendrika anao nefa tompo eke ufanatitra velona ufanatitra velona anao ny volako mety lany sy lo ny volako mety lany sy lo fa ny mandrak'izay dia ny foko jesosy fa ny eo avetsika tramvoalohany zany izany atao hoe folo rehetra androany raisy misy ianao le atao fanatitra androany ekeko tompo ekeko tompo farahiny raha toka anao atolotra anao raha toka atolotra anao ny fomiteko ao anatiko ao ny fomiteko ao anatiko eo omeko anao anjakao teo omeko anao anjaka tsy mendrika anao tosy mendrika anao nefa tompo ekeo ufanatitra velona anao ny volako mety ho lany sy lo jesosy ny volako mety ho lany fa ny mandrak'izay dia ny foko atoroy a jesosy indray ny fonao androany fa ny mandrak'izay dia ny manatsika makozany tena hoe jesosy ny foko atolotra anao androany jesosy androany ndray zany olo tena vaovao anao mety talohan'ity androany ity mety tsy zara zany ny fanoloratenantsika tamin'andriamanitra mety talohan'ity androany ity mety tsy dia salama ny fifandraisantsika tamin'andriamanitra mety voatakotakoko na lala sy nabavy malala mety tsy sahatsika ninjoro teny amin'izao tontolo zao ty fa hitenenao androany hoe tompo manomboka androany avoaziko indray fanekeko androany Alleluia. tompo ekeko tsotriza ity antsonao miangavy mitalao ity antsonao miangavy mitala fa ny fotaky ny fahotako fa ny fotaky ny fahotako italaonao mba ialako italaonao mba ialako tompo ekeko tsotrizao tompo ekeko eo avetsika iaby tompo ekeko tsotrizao tompo ekeko tsotriza ity antsonao miangavy mitalao ity antsonao miangavy mitala fa ny fotaky ny fahotako italaonao mba ialako italaonao mba ialako ekeko tsotrizao tompo ekeko tsika rehetra iarahira fa tsy fantatro akory fa tsy fantatro tena hoe ekeko very fa ny tanako rehetra efo very tsy nafonao io somboko fahotana tsy nafonao io somboko mahita ianahana zany tenako misalasala zako tenako misalasala tsy fonao latsaka andavaka karitomany tsy fonao latsaka andavaka karitomany fanekenao vahotina fanekenao vahotina ka nalovanao hatrany hatrany
Sahim terenao androany feno falina ty foko famanananao. Feno falina ty foko famanananao. Efititsima foy. Efitia tsima foko. Ka manoro ratotsimay. Ratsy no zay fitiavana mazay angamba. Faratsy no zay fitiavana mazay angamba. Efa verya. Efa verya. Efa verya. Efa verya watriza. Tupo ekekututizao. Tupo ekekututiza. Iti ansuna miakavi mitala. Fanifutaky ny fahotako tsy sosialy. Fanifutaky ny fahotako. Mitala unambayalako. Tombo ekekututiza. 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 Maranako ny anjarako dia ataontsika ty raha fanoratena be anankiray ty manao maiko za misotranao fa mba nomenao anjaranao ny asanao. Iza misatrana. Fa mba nofina ho mpiasanao. Famba nofidina ho mpiasana. Kana dia tsy mendrika za. Kana dia tsy mendrika. Nomenao anjaranao ny asanao. Rehefa nomena anjaranao ny asan'Andriamanitra dia mijoroa ny asan'Andriamanitra. Zinona moa Andriamanitra? Zinona moa Andriamanitra. Zinona moa no patinentinao? Zinona moa no patinentinao. Fanonta tsy mendrika tokoa. Fanonta tsy mendrika. Efa inoranao Isoa. Afaka sanatra amin'ny tananao itemanao hoe ambarako eto izao. Alleluia. Nifafoizatena manompanao raha io. Nifafoizatena manompanao. Tsy andraraky ny miando. Tsy andraraky lomby. Fa tenanao miasanao tokoa. Alleluia. Fa tenanao miasanao tokoa. Kananisay. 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 Fanayko Jesús. Futuaretto manao. Futuaretto manao. Simanefisa ufa. Eu penso que a farane. Cambaragueto. Cambaraguetiza. Nifafuizatena tua nupwanao. Fatena não me assaroto com sumera de saída social. Fez uma e ele Cana de sai. Cana de sai. Yunaria. Yakuyareku fanai. Yakuyareku fanai. Futuareku manai. Jesosy ny amin'izany teninao zany. Antoko izay Jesosy manomboka eto indray fa anao départ vaovao indray zay. Jesosy raha mety niafinafiny zay hatramin'izay. Mety ohatry ny menamenatra zay hatramin'izay na mpiseho Jesosy fa mpanaradianao zay. Dia manomboka amin'ity androany ity fantatro Jesosy fa anosika anay indray ianao. Irano fanainao masina. Ampahery anay tsiraray avy indray. Ka tonga anay indray Jesosy tsy homenatra ny amin'ny filazantsara. Dia hiteny takan'ny Paoly zay hoe tsy menatra zay ny amin'ny filazantsara Jesosy fa Andriamanitra tsy mamenatra ianao. Jesosy maninona ianao tsy menatra aminay. Miseho anatria amin'ny deboly fa mpianatra ao zahay. Ahoana izay no menatra hiteny fa ianao ny Andriamanitra Jesosy ampianaro izay manomboka amin'ity androany ity. Irehareny amin'ny anaranao lehibe mahafotsy. Jesosy io. Ahoana moa izay no menatra aminao. Ahoana moa izay tsy joro eo anoloan'ny patron anay. Eo anoloan'ny mpiara-monina aminay. Jesosy io satria niteny Job fa tsy ala aminao satria fantatra fa na ny vadiny aza miankina aminao Jesosy ahoana ny amenatra anay aminao. Androany Jesosy irao ny fanainao masina. Miboboky ety anatin'ny tsirairay avy.
mpanompon'andriamanitra daholo zay tonga eto androany fa tsy etean'izay mpanompon'andriamanitra jesosy fa naiza toerana misy anay na zay rery sisa no mivavaka eny amin'ny firenena anankiray jesosy dia tsy menatra zay ijoro fa kristianina zay ary kristianina mandrapahafatanay zay jesosy jereo zay rehetra anaty laforo amin'izao fotoana izao jesosy eo azavelanao kivy retolo reto azavelanao misy kivy zay raha miditra anaty laforo mamay amin'izao fotoana izao fa tsy laforo afaty anay io satria tsotra ihany miaraka aminay ianao jesosy miaraka aminay amin'ny toerana rehetra zay andehananay ianao ka raha tsy maintsy miditra anaty laforo mamay zay tsy maintsy miditra anatin'ny lavaky ny liony zay tsotra ihany tsy maty zay miaraka aminao tsy very zay miaraka aminao tsy raraka andalana zay miaraka aminao dia ampianary zay irehareny amin'ny anaranao mahafotsy misaotra jesosy voninahitra dia aterina ianao amin'ity androany ity hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay misaotra amen voninahitra n'andriamanitra dia tapahantsika amin'izay vidéo dia manome velomantsika rehetrarehetra zay any atokantrano amin'izao fotoana izao eto moa dia mbola hitoy zay amin'ny mivavaka dia any atokantrano ihany koa ianao afaka mbola mitoy amin'izany vavaka izany alleluia